Vatsy mpitahiana ho anao. Vatsy mpitahiana ho anao anio. Vatsy mpitahiana ho anao indray anio ry havana, dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Daniela toko 12 ny andininy 2-3 izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary maro amin'izay matory ao anatin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Hivavaka isika tompoko. Mbola velom-pisaorana anao izay Jesosy Kristy zoko malalanay amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao maraina vaovao izao indray, izay ionana ampifaliana aminao Andriamanitra. Tsaroanay tokoa fa lehibe ny teninao ankehitriny, izay mampianatra anay noho ny fahendrena mba hamirapiratanay araka ny voalazanao eny amin'ny lanitra. Kanefa mino izahay fa raha manana an'izany fahendrena izany izahay, dia ety amin'izao tontolo izao nefa hamirapiratra sy ho vavolombelona eo anatrehan'ny rehetrarehetra manoloana ny voninahitrao. Ary izany fahendrena izany dia angatahanay aminao mba ho fenonao izany izahay, mba haizanay mamerina ny maro tokoa ho amin'ny fahamarinana, satria be ny diso lalana, be ny diso hevitra amin'izao fiainana izao, be ny efa nanova ny marina ho diso, dia mba ho tanteraka ny teninao hoe mba ho tahaka ny kintana mandrakizay doria izahay. Taio ary izao tontolo andro izao ary arovy amin'ny loza sy ny ratsy rehetra izay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy. Amen.